Roapolo kilometera miarana Antananarivo renivohitra manaraka ny lalam-pirenena fahatelo iny no ahitana ny komina Nosy Avaratra ao amin'ny distrikana Antananarivo Avaratrano, faritra Analamanga. Komina izay azo lazaina fa mbola zandriny ihany satria ny taona 2014 no nisarahana tamin'ny komina Sabotsynamehana izy. Ahitana fokontany 5 ary misy mponina 9,000 isa ao anatin'izany komina izany araka ny fahansana natao farany teo. Na dia mbola komina zandriny araka ny filazana azy terim-piandohana azy izy dia azo lazaina fa sonjo mihoatra akondro ihany satria ahitana foto-drafitra samara ato amin'ity komina ity toy ny hopitaly, positry ny polisy, sekoly sy maro hafa tsy voatanisa. Araka ny filazana n'Andriamatoa ny tanàna dia mbola maro ny ezaka ao atao ary betsaka ny tanjona tratrarina amin'ny taona vaovao miditra eo fa namby lehibe ho azy zany sy ireo mpiara-miasa aminy. Fanazavana entin'Andriamatoa Lioko Karazafy Mahefa ny tanàna ny komina Nosy Avaratra. Komina Nosy Avaratra zany aty amin'ny distrika Avaratrano. Zany hoe raha ny tena omena repère zany tsika dia aorianan'ny komina Sabotsynamehana. Komina vaovao izay niforona tamin'ny 2015 zany ity komina ity. Zany hoe 7 taona eo zany zao tsika 7 taona sy tapany Nosy Avaratra zany misy eo amin'ny 16,000 eo zao ao anatin'ny fokontany anankidimy zay. Akatoko izao saramanitra izao ary dia tsy nadino ny fiarahan'ny amin'ireo zokiolona eto an-tanàna Andriamatoa ny tanàna ka zokiolona miisa 200 isa miparitaka ao anaty fokontany 5 no zaraina fanampiana sy fanomezana iarahan'ny. Tsara mahafantatra fa ity fanomezana ity dia tantsorika avy amin'ny fikambanana tsy miankina iray antsoina hoe Directaid, fikambanana izay mijoro sy miasa eto anivon'ny komina. Je vais souhaiter pour vous un bon fin de l'année et bonne année pour la prochaine. Et ça m'a fait le joie et le bonheur qu'on va partager avec vous cette temps. Et on travaille toujours avec la commune de Nosy Avaratra, on va en coopération avec le social, avec des autres choses. Et merci pour votre présence et Dieu vous bénisse. Sotanareo ny fahatongavana fa zava-dehibe ny fahatongavana ohatr'izao. Izy moa zany ao anatin'ity ONG Directaid ity dia manao asa sosialy zay fa tsy izay ihany zany fa mety misy zavatra ihany koa mety hanampiana ny komina. Dia isaoranareo dia mirary anareo hanao fety sambatra daholo zany amin'ity taona ity. Zay fa mera koa tena tianareo rehetrarehetra be ny tanànanareo zany. Dia miara dia tsisy resaka betsaka zany fa ireo zany fanomezana dia ifahaliana ny tokantrano manao fety sambatra daholo dia samy tratry ny taona vaovao 2024 daholo tsika rehetrarehetra. Dia mirahary soanareo zokiolona mba omena Andriamanitra fahasalamana herim-pazaka tsika zany miompana bebe kokoa any amin'ny asa sosialy koa tsika manomboka amin'ny taona ambony iny arakaraka ny politika izay apetraka ny fanjakana moa sy apetraka ny be ny tanàna zany. Soana tompoka lamaka sy tika tompo vary mesy beaucoup bonisa. Fisaorana mba tsy hodrano ary fifaliana nasetrondreo ray aman-dreny an'izany fihetsika matedera naseho amin'ny fiadidian'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa amin'izany. Indrindra fa ho an'ilay fikambanana nanome fanampiana dia ny fikambanana Directaid. Dia tsy hainy tsy hisaotra tsy hainy tsy hakasitraka satria zava-dehibe loatra ny matolotry nareo ho amin'ny fokontany 5. Dia ny engany ilay Andriamanitra ao an-tampony ilay nahary atsika menakavy hitantana tsy hivimbina ny asa izay atao eto amin'izao tontolo izao. Hoy izay fokon'olona manao hoe misaotra hoy ny tompokila makasitraka indrindra tompoko vavy fa eni-kiaja tokoa izahay eni-boninahitra na dia tsy ho an'ny vahoaka raha voninahitra fa ho an'Andriamanitra dia eni-boninahitra izay satria nitoloranareo an'izao sakafo izao izay ka hifaly sy hihinana iravoravo tokoa rehefa tonga ny trano. Tsy hainay no hisaotra tsirairay fa ny antenay fianakaviana rehetra ireo na ny fokon'olona rehetra ho marika fisaorana antsika menakavy sy fisaorana anareo dia samy anangana ny tanana tsika havanantsika ho fisaorana ny zareo ka misaoratra. Tamin'ny fandraisam-pitenena taona Andriamatoa ny tanàna dia nirary sosahady ho amin'ny vahoaka Nosy Avaratra izy ho tratry ny taona vaovao ary mirary fety sambatra feno fombiazana ho an'ny olona tsirairay. Marina tokoa zany ifarana tsy ela ny afaka 5 andro eo tonga ny farany taona ny teny Firaritsoa avy amin'ny be ny tanàna zany dia manaova fety sambatra daholo aloha voalohany dia samy tratrany ny taona vaovao
dia mirahasoany vahoaka rehetrarehetra amin'ny kominina Nosy Avaratra zany mba samy ahita tombontsoa daholotsika indrindra miaraka amin'ny commune izay mbola natsangatsika tao anatin'izay fito taona izay moa zany dia fifaliana ho anay mpiara-miasa rehetrarehetra eto zany no miarahaba ny mponina sahady rehetrarehetra mivoaka Tsiakanavana na kely na lehibe na ny tanora na ny vehivavy na ny lehilahy ao anatin'ny karazana asany aby na mpambola na mpiopy na ny mpiasa birao sy ny sisa zany tena fifaliana ao anay koa zany nitondra an'izao tanàna zao nandritran'izay valitaona izay dia manantena moa zany zay fa hitondra vokatsoa ho an'ireo vahoaka izay zavatra natao rehetrarehetra teo.